amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoana tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina moatoana atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny youtube Yahushua TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa site anglais zay ny chinois zany dia Yahushua TV chinois reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahushua TV malagasy afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo aveatrantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanarondana Iava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina ilay andro ny famarina fametrahana ny famarinanao fametrahana ny voninahitranao ta io izao teny izao dadamala Iava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny lazao ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao saotra betsaka dadambala Iava ao amin'ny anaranao Yahushua naovana an'izany teny rehetra izany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahushua Eliana mandroso tokatrantsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo fa SMS zany dia ilazana zatsika fa atao avy SMS any izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay aotsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita n'ilay numéro telefona nareo dia izay naveko izay 032 86 663 98 ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dian'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany afaka manota satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra ino ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fa président république raha mbola misy saina noho izy dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be za mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany ntsony rehefa ampy zay roa arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona amiteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona ny amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsilady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsilady mazava be ny teny ely ahy hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo ny mbola misy saina no le jizasy nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotana-reo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy fa mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zary rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy zao tsy rehefa-tsika ny histoiran'ilay vehivavy-janga ilay vehivavy-janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Ôsô azy dia ozy Ôsô hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia ozy amin'izay Ôsô mantsain'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky amonanao teo dia tsisy eo ntsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia ozy Ôsô hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Lovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Rojerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamerika anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa za koa tsy manamerika anao zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manamerika anao ary eo aorianan'le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zay zany notoy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazany teny marina zany zay zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy kosa dia manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manao koiza le miaraka aminao ele izy zay natsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa ndrao anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa ndrao anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa ndrao anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalaza soatra masina ato hoe aza manota intsony fa ndrao anjoanao zay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony nao tsika aloha itsa teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay le atantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vaketsika indray ny Jaona voalohany do ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny andiny fahavalo ato daholo Jesosy no miafina ty ny fefenan Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa ity ny afenany Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao ihany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika tazomin'ny Amerikanina io frantsay ny anglisy ny alemaina malagasy ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona zao tsika miteny zao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao, fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahory jerevantsika ny lefa andeha n'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny andininy 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'i Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Miko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra, ny tenin'ilay zanaky ny avin'indrika fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'ny izy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny izany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy izany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Izany tonga amin'ny teny hoe tandremy ianao tsy misy Jona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Leosa. Tena tsy mafy zany. Alera ny mora indrindra tokony renisy sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy ho heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tompony fampianarana io.
izy very miteny hoe za manota intsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy ny zany nareo ny te araka am'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosa ny anao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny ehosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny ehosoa no miteny hoe za tonko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tete kory ny ary ny tongotro io toizatsika am'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena ta de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho any ehosoa velona ho any ehosoa miara-mipetraka amin'ny ehosoa miaina ho any ehosoa ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toeatsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andininy fahefatra am'izay no jerevantsika andininy fahefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona rehefa nandika ny teny ehosoa ianao de efa mpanota ianao zay zay mahatonga ny vavany tsy afaka amin'ny fahotana andininy fadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny ao aminy de toy izy am'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny ehosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorina ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny ehosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga ao amin'ny ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga atao amin'ny ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny de iny Jesoa iny mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hely adalana ianao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao mo inoko raha tsy oenga amin'nay miaramila ny devolotiko ianao de naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal mailo any ery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony satria mieko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io hoe toeatsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io ehosoa io de tsy manota intsonina izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona am'izay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra marina, tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana, tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangenareo de aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany 9:7 mo vaketsika. Aloha 9:5 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisina ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ty. Niendra mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Dao avaketsika indray ny teniny 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly le Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matonao zany mbola manota de tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. De io anao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao de ny pisoloky no niteraka anao. Lay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io de tsy manota satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io de tsy manota intsony. Fa zay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina. Lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihan'ny voavona nomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo de nitsindrin'ny apôstôly am'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9 Jaona voalohany 5:18 ty indraingy ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy satria tena niteny mihitsymihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola i Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zany ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus jizasinao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra l'unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambony ty tany ty. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra.
nampidirinareo zavadozany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo be le sary misy velatsika any zany rehetra zany, fa ny eny ao mahita lozaka meny dala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amarana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny esy Hebreo toko 10 andininy 4 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngeteny izy dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo ny teny demoly ny tazominareo izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly ireo ary izany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aiza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony izay ataonao rehetrarehetra any izany ny faratsinareo. Andininy 4 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso mifona indray raha fakapitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo dia cercle vicieux miverina eo foana io ianao mihitsy izany voateny zany ianao izay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamonanao ty teny teny ty teny ty ny mamonanao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa makaty dia avitra ianao zay tsy mamonanao ty teny ty fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakianao aloha tya dia zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy mamonanao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina ngety ao anatin'ny baibolina reo ngety daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha any zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana izay tenin'ny famindram-po izay ohatra nataony Ehosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Ehosoa anao dia afaka zay le tena izy zay dia izy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa nivadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana tsy misy azany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra teo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asa rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe mialamaina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa maha-olombelonao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana na niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana
tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asoy anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneny dia tazomina efa teo any aminy. Izy koa ny tompony lanitra eo ka tsy anao ny tsotsotso makany. Efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amarana antsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany ny eritreritranao. Voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba an'izany Elia zany. Nuk efa isika teny zay hoe madio ohatra ny amin'ny eritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jevantsika Hébreu tsy hoe mainka fanirany Yehosoa zay manady. Izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty. Enina ambin'ny folo. 16-17. Aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11. Hébreu 9. Dia manomboka andiny raika ambin'ny folo. Fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy mba isan'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotrony vavy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Zao toriany Elia zao. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Yehosoa rery navita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle amin'ny zavatra hafa. Devolo manao an'izany, mbola devolo koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao. Rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary ianao tsy havita minova-palitao fotsiny ao ry Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa
ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliazy zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany, tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ireny ary tena mandrava Eliazy ao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Farany aloha zany ny teniko eo fa any amin'ny fanazavana amin'ny fanontena amin'izay no miresaka zany dia afaka mihitsika zany amin'ny fanontaniana zany tsika rehefa misy fanontaniana ato araka le numéro teo moa zany 032 86 663 98 afaka miditra dosanytsika zany zay nefa fanontaniana. Fanontaniana voalohany zany, miarahaba tompoko, afakiko araka ny tena misy ny Matthieu 5:21 sy ny 22 dia maneho fa na dia ny fahatezerana amin'ny rahalahy aza dia mitovy amin'ny famonoana olona fahotana, ka ny fanontaniana dia ny hoe vitan'ny olombelona ve tsy ho tezitra amin'izay trangan-javatra tsy zakany mahatezitra azy ka hanotany. Misy ora tompoko valiteny diso ianao, satria na Yahosoa diso, rehefa zavatra manohitra ny Yahosoa sy ny fahamarinana kosany tsy fahadisoana mihitsy ny mibedina tezitra, rehefa zavatra manohitra ny fahamarinana io Andriamanitra io. Fa raha zavatra hafa kosa ny matezitezitra anao, raha zavatra manimba zavatra ohatrany hoe teraka famonoana olona kosa ny ataonao, ahoana moa anao tsy ho tezitra? Fa ny dikan'io Matthieu 5 io nge fa lasa opa le izy, samy hafa ny opa sy ny fahatezerana amin'ny teny tsy mitovy zany. Zao nge vakitsika io Matthieu 5:22 nyteneninao io, Matthieu 5:22, Matthieu 5:22 tsy mbola 22 ty hitantsika ty olazy atoato izy zany zao. Matthieu 5:22 hitantsika ery, fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika hoenona fitsarana, ary nazovina no amin'ny rahalany hoe olom-pony ianao dia miendrika hoenona eny amin'ny sinadrona, ary nazovina hoe foky alahy dia miendrika ho ao amin'ny elo mirehitra. Io zany hoe fanehoana le hoe ny atezeran'ny olona ka manao olom-pona na hoe manao foka ialahy dia tsy mety daholo ihany zay. Fa ny arian'ny voalohany kosa miteny hoe ty moa zany hoe fanaratsiana ihany koa, raha misy tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona fitsarana. Misy lolo kely nanidina teo. Raha misy tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona fitsarana. Inao zany tokony hampatezitranao amin'ny rahalanao tokoa raha. Za koa raha mametraka fanontena amin'izay rehetra miteny hoe tezitra amin'ny rahalahy, fa misy dikany matoa tezitra, Yahosoa ho tezitra. Yahosoa impiry tezitra tamin'ny mpianatra, impiry ny teny tamin'ny mpianatra lasa mandeha rehefa tsy araka amiko, impiry ny bedin'ny fariseo, impiry ny fariseo moa dia tratra ny teny mihitsy hoe fasana amin'ny lalitra fotsy, bibilava taranaki ny mena rano, olona tezitra angizy satria rehefa mpanao ratsy azo atao ny mitezitra aminazy. Fa raha ohatra hoe olona tsy maninona anao ny rahalanao nefa ny tezeranao kosany tsy mety zay. Ireo tezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho elona satria anao tsisy antony tokony hitezeranao aminazy, ahoana moa anao ny tezeranao izy. Fa raha motifa hoe any amin'ny fanoherana an'Andriamanitra, fanoherana ny tenin'ny dada Iavasy Yahosoa no mahatonga ny fahatezerana, mety be mihitsy. Tahaka ny Yahosoa zao nozon'ilay aviavy satria tsy nisy voany teo aminy, tany dia nozoniny tezitra ngeziny dika zany matononoziny. Satria maninona? Raha tokony tonga eo Yahosoa mahita anazy tsy mamokatra, tsy mety amin'ny Yahosoa zany. Satria natao mamokatra ny voankazo, rehefa tsy nanomy mokatra, nozoniny, maty ilay voankazo. Tsy afaka hitena hoe ianao zany mendrika ho elona satria nanozona ilay aviavy, tsy azonao atao zany. Satria tsara ny tokony mita teo fa ratsy ny navoakany mety ny fahatezerana. Dia zay ny dikany hoe raha misy mitezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho elona, raha tsy misy antony tokony hitezeranao aminazy meloko anao. Fa raha ohatra ka misy antony tsara hitezeranao aminazy azo atao zany. Zay natonga ny apôstôly teny hoe tezera fa aza manota, tandremo zany makany amin'ny fahotana ilay fahatezeranao. Fa azo atao tsara no mitezitra, fa mipetraka tsara hoe nanao ny tsy mety ty olona ty dia azo atao no mitezitra. Fa tsy hoe tezitezitra fa tany amin'ny olona any ianao. Mazaka ama zay fanazavana zay. Raha misy tsy mazava dia mbola afaka mametraka fanontaniana nareo fa fanontaniana faharoa, miarahaba any Ambassadeur Yahosoa.
inona kay tompoko ny mahatonga an'ilay mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo tao anatin'ny baiboly, satria ao mantsy misy manazavatra le Antiochus Epiphanina mifanojo amin'ny fankalazain'ny mpanaradian'i Jesosy ny naterahany, dia ao amin'ny baiboly koa milaza fa rainy sampy rehetra io, dikan'izay Jesosy ve zany no sefon'ny alahy sy Jehova? Tsy Jesosy ny sefon'ny alahy sy Jehova, satria efa miko valiny ianao, fa Jesosy dia iraka na devoly hanapotika fotsiny ny fivavahana amin'ny alalan'ny Andriamanitra Abrahama. Tena fotsiny zao ny tsy araka an'io Andriamanitra io, planina na devoly zany, satria io Jesosy io dia tena kinga be amin'ny fanodinana sain'ny olona amin'ny fivavahana Andriamanitra tsy izy, tena spesialiteany io, mamitaka izy amin'ny fahagagana zay ompelan-tanany, spesialiteany io. Dia io hitanareo famitahana be ataony io, mody anaovana fahagagana kely ao dia mody sotominy ny anarana fotsiny ngeny no vai dia tandena anaraka anazy daholo ny olona. Fa jereo amin'izay zay nitenen'ilay ten'Andriamanitra marina tsy isy nataony na ny rera, fa ny contran'io mihitsy ny aza ny nataony. Hitanareo tsara ilay teo. Eo raha veketsika amin'izay ilay teny hoe maninona izy misy teo, inona ke tompony natonga ny mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo? Ny boky Makabeo indray ao anatin'ny baiboly katolika ka manaradian'i Jesosy koa nefa ireo satria Jesosy ihany Jesoa. Fa ny protestanta no nanaisitra an'ilay boky Makabeo, satria izy tsy mety amin'izareo zany ilay izy, fa boky taka amin'ny boky rehetra io. Ao ny tantaran'ny Antiochus Epiphanina, izay midika fa ny 25 Desambra dia andro naterahany Antiochus Epiphanina zay ankalazain'io rangahy io foana isaky ny 25 du mois tamin'izany fotoana zany mifanindry tsara amin'ny Desambra ilay izy. Dia misy ny aladin'ny Epifania rehefa avy eo, efa tapitra ny taom-baovao dia misy ny aladin'ny Epifania. Ianaran'ilay rangahy Antiochus Epiphanina. Nanareo amin'izany hoe zatra mahavariana ilay izy. Hitondrantsika amin'ny fantena fahatelo miarabanao. Rehefa mino fotsiny fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia ampy izay, satria na iza anarana iantsonina azy dia mety foana fa ny finoana hoe zanak'Andriamanitra dia izay ny zava-dehibe. Apetraka aminao ilay fahantena hoe atao hoe devoly ary ny anarany, atao hoe satana ny anarany, dia hitantsika ny toyny eo. Mety aminao izay? Atao hoe ragidro ary ny anarany, fa ragidro ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay? Atao hoe saka ny anarany, hoe ty saky ty natao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay? Ho amenanao ny valiteny. Zany natao hoe tenin'ny demony daholo zany, ajanona amin'izay fa tsy mety intsony. Tsy azo atao mihitsy izany hoe rehefa mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra ka tsy olo ny zanak'Andriamanitra, izay no dia efa diso ianao. Tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany, misy loka iny. Ny zanak'Andriamanitra dia Yahosoa, satria Jesosy niaraka tamina Jesoa tsy isy afaka amin'ny fahotana na ray aza. Ka rehefa tsy afaka amin'ny fahotana dia tsy izy, efa miteny Elia hoe tsy izy io. Fa rehefa zirozirona zany hoe tsy miditra lalina fotsy hoe tatazo ny vokany rehefa avy eo. Fa misy vokany amin'izay io tsy misy zahatra mandeha ho azy intsony eto amin'ity planeta Terre nareo ity. Efa teneniko izy. Fa matoa zao fampianarana zao mandeha amin'izay ary tsy manaiky intsony, misy antony io. Tonga ny tompon'ilay teny ary tsy manaiky intsony ny tompon'ny teny, izay ny dikan'izao sary zao e. Iza ilay tompon'ilay teny? Ilay Andriamanitra Abrahama ny tompon'ilay teny. Iayavà no anarany, ary ny zanany dia Yahosoa. Tsy ekeny intsony ny fanazimbazimbaina ny anarany sy ny voninahiny. Raha izy ny tokony hankofana sy andoliana, ka Jesosy no dia andolianao fa tsy Yahosoa sy dada Iavà. Dia miomany ianao fa hamely anao amin'izay ny fahamarina sy ny fahamasina sy ny voninahiny. Meko anao tsara ny vany, hamely anareo, hamely anao ny fahamasina sy ny voninahiny, satria efa nampitandrema ianao fa ny avinavina ary tsy ny raharaha ianao, nampitondra fivavahana, na 4 miliara ny isanareo. Tsy mikonty eo anatrehan'io Andriamanitra Abrahama io ny mahamiliara anareo. Fa rehefa teritra tamin'ny zanak'Israely izy dia naripany dia nataony sesy tantany amin'ny tany rehetrarehetra. Avy ihany izy miteny hoe ao averiko ihany nareo saingy ratsy ny fiafarana. Verina tao amin'ny tany ihany Israely, mbola tomonony amin'ny teniny. Dikazay aza sangina eo anaran'io. Tsy anareo akory ny andeha madibadika anaran'io Andriamanitra io, mba mialana izany toetrany izany. Tsy mety izany e. Izay hoe raha efa mino ianao fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka tsisy an'izany. Efa miteny Elia aza mino an'izany fa tsy io zanak'Andriamanitra. Tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany fa mpampanota anao io.
mpanipy olona any amielo zany Jesosy zany raha tsy ianareo. Iraka ny devoly izy anipy anareo any amielo amitaka anareo. Ny raha niaino an'le tenin'Andriamanitra ny zavaiko teo nareo de mahafantatra tsara fa tena tsy izy kosa io. Izy moa milaza fa tsy mpanota ny tena marina mandrakandro. De mbola misy tohiny. Ny tianao ve zany samy manova ilay anaran'i Jesosy hoe Yahosoa daholo fotsiny de vita? Non. Ny tiako voalohany de zao, mialamy Jesosy fa mpiara-miasa amin'ny devoly. Tsy atao hovaina Jesosy, hovaina Yahosoa fotsiny ilay anarana. Non. Fitaka na démonie zany teninao zany. Fa ny ataonareo de zao rehefa resy lahatra nareo. Fantaro fa nanipy anareo any amin'ny elo iny Jesosy iny. Iny Jésus Jisasy iny. Mpanipy anareo any amin'ny elo iny. Miala amin'iny voalohany indrindra. Ary rehefa miala amin'iny, tapa-kevitra miala amin'iny, manatona ny Yahosoa amin'izay nareo. Ary rehefa manatona ny Yahosoa misy dingana rana fa tsy alefalefa fahatany koa io. Mila manatona ny Elia nareo ary manao batisa vao mety io. Zay ny lalàna mantsy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Rehefa avy nampianarina nareo dia atao batisa. Ka Elia no nampianatra anareo. Elia mazava ho azy izy manao batisa anareo. Lalàna nge zany e. No ke vakitsika izay lalàna zay. Matteo 28. Tsy maintsy arahanao ny lalàna fa tsy haiko ny ovaovaina fahatany fotsiny hoe ny tianao ve zany de manova an'io. Manaraka lalàna mba ho tonga lasa tsy manota intsony. Satria tsy afaka mandray ny fanahy masina le mahatonga anao tsy hanota intsony ianao raha tsy manaraka ny lalànan'io Andriamanitra io. Miaraka amin'ny Yahosoa sy dadamala iavahanao. Manatona aty amin'ny fanjakana masina misy an'i Elia ianao. De rehefa resy lahatra ianao manao an'izany dingana zany de tsy maintsy mandeha amin'le batisa amin'izay ianao. Zay vao avitra. Rehefa tsy mandeha amin'izay tsisy ninina azonao raisina intsony. Matteo 28:19. Ko mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. De io zao nandeha de manao mpianatra anareo. Rehefa mampianatra anareo de heronareo le izy de manapa-kevitra amin'izay nareo. De hoe ahoana? De manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ary ampianaro izy hitandrina zetra nandidiko anareo. Zay ny voalazany lalàna. 19 sy 20. Ka rehefa resy lahatra zany ianao rehefa hoe mitady ny famonjena de tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay. Rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ka tsy hanota intsony de tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna zay ianao. Fa lalàna zany tsy azo anampiana, tsy azo anisorana. Mazava angamin'izay ho anteninao lay andiny lay numéro 3 teo. Numéro 4. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao ary manova fa Kristy no misohatra ao de ovainao. De aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Iza tena mitsara ary tena mpitsara mihitsy ny ara ty hitanareo ty. Mpitsara anareo olombelona ary mpitsara ny fanahinareo. Lehibe ny mpitsara ao amin'ny lanitra ny lanitra. Mety aminao zany tsara, tsy mety aminao zay ny marina. Ny aza mba azonay ianao ny fitsarana. Ianao efa miteny. Dino hoe iza ny azonao? Ianaoko. Ny fanahinao zao raha mahita an'izany Elia zany maniry be mihitsy mba hoeto any aminao zay Elia. Sainginy amin'ny avinavina anao. Zao aventsika ny teny. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao manova Kristy. Tsy tiako miteny an'le Kristy tsy hoe koa hoe ratsy le teny. Fa efa naratsianareo le izy. Ny dikan'le Kristy lasa niraikitra tamin'ny anarany hoe Jesosy nefa ratsy lasa Jesosy Kristy. De simba daholo le anarana no nanaovanareo anazy. De aleony Elia ny safidy an'le tena teny gasy. Hoe Yahosoa lay vao ositra. Tsy azonareo lotoina moa iny. Satria tena ny Yahosoa sy ny malagasy iny. Ity ny teny tena famonjena ao amin'ny malagasy. Yahosoa lay vao ositra. Yahosoa non propre tsy azo ovana. Fa lay vao ositra kosa iny natokany Elia ho anazy. Yahosoa lay vao ositra. Izy lay vao ositra Andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao hamonjy azy. Ka tsy tiako miantso an'le Kristy satria efa naratsianareo loatra tany niaraka tamin'le Jesosy izy ka tsy mety aminay. Fa aleonay miantso an'le malagasy pura mihitsy ny hoe Yahosoa lay vao ositra. Na hoe Yahosoa le élu raha ny amin'ny français. Na hoe Yahosoa le chosen raha ho any anglais. Fa le Kristy mantsy efa lasa grika moa le Jesosy grika. Jesosy Kristy anarana grika be daholo zany de tsy tenay miaraka amin'izy intsony. Elia no nifidy hoe ity antsoina fa aza miaraka amin'iny anary efa noton'ny olona loatra iny. Simba loatra le anarana any. De ataovy amin'izay hoe Yahosoa le vao ositra.
ka lay kristy korony tsy anarana anao propre fa diso ianao fa ny anarana anao propre de Yahoshua ary ny dikany kristy a de zay nyteneko teo zay hoe amin'ny teny gasy izy hoe voaositra, amin'ny teny anglizy a chosen, ary amin'ny teny frantsay izy hoe élu. Ka hoe lay Yahoshua zay voaositra moko ny tena dikany io de zay natonga ny olona nanao hoe Yahoshua élu raha amin'ny français, Yahoshua chosen raha amin'ny anglais, araka zay tiany olona miatrana azy any fa adjectif le Krista fa tsy anaranao propre ka janao mieritreritra fa tsy anaranao propre koa zany Krista zany. Io zany tsy nanova mihitsy ny Elia fa nametraka ny tena izy hoe Yahoshua lay voaositra, zay ny tena anarany zay. Ary io nge teny hébreu fa tsy teny grika zany, mbola diso koa ianao. Zany Krista zany ange teny grika zany fa tsy teny hébreu e. Fa raha ohatra ka teny ianao ny teny hébreu de Masia eny eo e, Yahoshua Masia. Fa saingy tsika malagasy de zay atao amin'ny teny gasy izy hoe lay voaositra. Zay. Reka mba hidina kely le trano fa tena rivotra be fofa de lasa mampidi-drivotra be le izy. Ingatsika be zany. Fantahina fahadimy, mazava tsara amin'izay. Ady hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ay. Korintiana voalohany toko fahenina andiny voalohany. Lovaka itsika zay ten'Andriamanitra zay, mbola diso mihitsy nena ka za koa neny asako mpitsara e. Tsy mpitsara ho anosy akory a. Mpitsaranao rehefa maty anao de mpitsaranao zay hitanao zao. Mpitsara ny fanahinao zao hitanao zao. Teny lehibe ny mpitsara ny fanahinao zay hitanareo zao. Raha mba nafantatra an'izao nareo de tena lalàna tokony nataonareo fa saingy sady tsy nampahafantarinareo moa sady tsy hainareo koa le izy de fa ny aza mamaty fotsiny. Fanena aminay ianao. Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Misy aminareo vara manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy hifantatrareo ve fa ny olona masina dia hitsara an'izao tontolo izao? Mazava be iteny ny olona masina, izany hoe ny olona tsy mpanota intsony a dia mana fahefany hitsara an'izao tontolo izao ka diso ilay teninao aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ianareo mpanota tsy mahazo mitsara. Izay ny dikan'iny teny Yahoshua iny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ny mpanota dia ho tsaraina mihitsy izy ka aza mitsaratsara ianao tsy hanome anao aza ratsy. Fa Yahoshua tena afaka mitsara satria Elia, Yahoshua tsy mpanao ratsy, Elia tsy mpanao ratsy, mahazo mitsara mihitsy ny Elia. Alazaiko anao fa lehibe ny mpitsara izy. Eza mamato hay. Raha ny teny reny matany am-pasana tany hoe tena marina ny teny io rangahy io, tonga saina ianao. Izy tsy afaka miteny. Sa tsy fantatrareo fa ny olo-masina dia hitsara an'izao tontolo izao. Ka raha hitsara an'izao tontolo izao azy nareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Andininy fahatelo, tsy fantatrareo ve fa hitsara anjely azy sika? Mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Ny andininy fahatelo, ny anjely aza mbola tsaraina, ary fantaro fa lehibe ny anjely ty hitanao ty. Mbola lehibe lavitra zany Elia zany ny anjely. Ny anjely aza manaraka amin'ny baiko ny Elia, ataoko tsy teno mihitsy ny le teniko zany hoe tsy te ianao zany tsony a, aza meno fa nga koa za miraharaha e. Tsisy anamatambazana anao mihitsy ny a. Zay te ho any amin'ny lanitra miainao ny Elia. Rehefa tsy haina anao tsisy problème mihitsy a. Ny aza mamaty fotsiny. Zay tona hoe fa raha mba fantatrao zay nanjohan'ny maty rehetrarehetra tany. Zany no mahatonga ny mele hoe matony le olona dia nahitany ra Jesosy ny mitandrema didy folo. Aloha vo ny ampafolo kare. Rediredina tena rediredina mpanota marina le izy. Zany na teo rediredina adala teo tena mora fitahana be mihitsy ny tena marina reo olombelona. Eo zany tena Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny olona masina dia tsara an'izao tontolo izao hatrany amin'ny enjely azy ary afaka mitsara ny zandratrana faran'izay madinika. Fa ny mpanotany tsy mahazo mitsara satria
aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina olona mpanota nge ndresany eo satamreny ka tsy hainao e mpanota izy rehetra rehetra zay numéro 5 ndray ny vaketsika zany zay le numéro 4 zay rehefa tsy afapo amin'ny valiteny mahazo mandefa mesazy fa tsika nety foana na hatramin'ny firy na hatramin'ny firy zany afaka matoritira ohatra ka tietority fa tsy mety zany ozy hoany mba mateny ho any sasany zany izy ny anay dia izao ihany jaona 316 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanalonay tokana mba tsy hovezy rehetra mino azy fiainana mandrakizay ary tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray ratsy amin'ny alalan'i Jesosy raha tsy any amin'ny alalan'ilay mpampanota zany dia tsy makany amin'ny lantilanty ianao dia meko anao mihitsy ny valiteny fa raha Jesosy mihitsy mitsipiny amin'ny elo voalohany ary tonga ny andro hitsarana anazy Eliaty tonga aty efa fitsarana azy sady izy zao mandeha zao fantany anie izy hoe fantatra Jesosy anie zao zatra mandeha izy hoe efa fantany fa efa mandeha ny fanravana sy ny fanapitenany zareo mandeha fa tsy hoe ho avy efa mandeha matoa Eliaty tena mahitsitsy be am'izay miteny hoe mivoa tao zay teo voavonjy tena miala teo fa miteny ihany izy eny hoe aza miala rehefa teo faity mipetraha ao ihany teny izy sady tena makasika an'Andriamanitra mihitsy izy zao zatra zao inareo moa zany makasika anazy fa mba miteny hoe tsy mety aneo fa mba mipetraha tsara ihany tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy le olona mampanota zany no mitondra makany amin'Andriamanitra ray nefa hoe aoko tanteraka ianareo le Jesosy nefa tsy mahatanteraka olona mazava izy mihitsy tsy tanteraka ane dikan'izany ary ny mpanota ny avy any amin'ny devoly izy mampanota olona matoa izy mampanota olona izy mihitsy nge zany ny mpanota ny dikan'izany izy mihitsy ny tsy afaka ary avy any amin'ny devoly zay mpanota rehetra sy mampanota olona satria matoa ataony manota ny olona izy mihitsy ny tsy afaka amin'ny fahotana ny dikan'izany ary ny devoly ny mpanota ny dikan'izay dia ary raha miasa amin'ny devoly anie hoe Jesosy no avy any amin'ny devoly io namany zareo mihitsy ny ara ny raha namonanao ahoana moa lazainao fa izy no tsy misy afaka makany amin'ray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy teniteny foana any ianao tovy amin'ny manompany io Andriamanitra Abrahama io ianao amin'izany sary zany milaza zany ianao fa lay mampanota olona no mitondra olona makany amin'Andriamanitra ny dikan'izany ve zany ange ny dikany teninao io lay mpampanota olona no ampidirany amin'ny lanitry ny lanitra io no mampiditra olany amin'ny lanitry ny lanitra ianao nge tsy miady aminao zao tenina zao fa miady amin'io Andriamanitra io ianao zao teny zao ohatrany hoe manambany fahalehibiazany io Andriamanitra ray io ianao zany manery anazy tsy maintsy hiaraka amin'ny tony mampanota olona toy nefa izy milaza hoe za tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia sady tsy mahita anazy ny tsy mahalala anazy io Jesosy io sady tsy mahita an'Andriamanitra io ny tsy mahalala anazy sady tsy hitany sady tsy fantany ahoana moa izy nitondranao any amin'io Andriamanitra io dikan'izay io mio Andriamanitra ray Andriamanitra Abrahama io izy mihitsy ny mpanota sady lehibe ny mpanota ahoana ny afahany makany amin'Andriamanitra ray aminao ka izy no lasa mitondra olona makany amin'io Andriamanitra ray io ary nge tena teniteny foana taonao zany aza nytaonao zany tena fakasiahana na navakilo hoe Jaona 5:48 teo aoko tanteraka ianareo tahaka ny fatanterahana ianareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra ko Jesosy mihitsy tsy Jesosy ary ty ny mpampanota olona izy tsy tanteraka izy tsy mahatanteraka izy mpanota zay miaraka aminy mpanota ahoana izy lazainao fa izy no mitondra makany amin'ny ray zava-toa zany zany miantsy ady amin'io Andriamanitra Abrahama ianao am'izany hevitra ataonao zany fa tsy maninona ty aminah ty zanga maninona am'izany ka ozy anao ny anay dia izao Jaona 3:16 toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba zay rehetra mino azy mba tsy sovery fanana fiainana mandrakizay raha nomeny izy dia lasa tsy mpanota ianao ny tena marina fa tsy atao mpirivava ohatran'izay izy koa ny tsy me mpirivavany toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay condition tsy mpanota intsony ianao apetrao zay condition zay tsy mpanota intsony ianao zay ianao vao tsy very fa raha mbola mpanota ianao tsy maintsy very ianao ary makany amin'ny hera tadio zay teniko izay ohatrany hoe Times Square zany fond d'écran fara zany tsara kosa ozy anao anganao tany amin'ny Times Square tany zay
ka tsika be any numero 6 indray tsika zao miarahaba tompoko tena mahaliana le fampianaranao atao hoe mahery be le fitenao kanefa rehefa tena dinina sy arana dia marina le voalazanao ary tsara ny fahafahana ny fahotana ary mba tena tiako siriko saingy ohatra tsy mampino anahy dia hoe ahoana ny haposible hoe mbola olombelona eto an-tany kanefa dia avita tsy hanotana dia kely azy dia automatika ve le fahafahana ny fahotana sa mbola izahana sotra toko sady automatika no misy fitiavana reo no miaraka ozy ianao hoe mahafinaritra be le teny fa sady oatra manirana ihany nefa oatra mahery be ny teninao tsy izaho mihitsy ny manao teny mahery fa ny teny mihitsy ny efa mahery ka le teny mahery mihitsy ny lasa mampahery automatika ny ely amin'ny teny aminareo zay aloha ny valiny voalohany ny faharoa hoe afaka automatika ve rehefa manatona ny eosoanao resy lahatra tamin'izao fampianarana izao ary miroso makany amin'ny batisa dia misotra anarana aloha ny amin'izao tsika miteny zao dia mandeha automatika ny fanafananao amin'ny fahotana fa kosa tiavo ilay mpamonjy ianao ny condition hidiranao lantilanitra masy dia mitiana azy ary rehefa mitiana azy ianao dia milatsaka aminao azy ny fanahy masina ilay taridalana anao amin'ny marina fa io fanahy masina io tena hiara-dalana aminao hatramin'ny farany fa tsy ely ahy ary io fanahy masina ny ehosoa io izay ny raha ny ehosoa tahaka io no miaraka amin'ny olona izay mino ny ehosoa ary rehefa tafaraka amin'ny olona izy ka natao batisa le olona dia mampianatra amin'izay izy a mananatra amin'izay izy a mandehany aminao izy a ary tena miara-miaina aminao izy a zay le hoe izy a no miteny ao anatinareo sady miresaka aminareo mananatra anareo ary mitoetra ao anatinareo mihitsiny izy zay le fanahy masina iny le manara-dianareo dia io fanahy masina io noho ny amin'ny finonoany ehosoa amin'ny alan'izao fampianarana izao io fanahy masina io no mahatonga anao tsy manao teny intsony ary zany ny misy ato amin'ity fanjakana masina ity toy ny hoe mandeha automatika ve automatika ny fidiran'ny fanahy masina aminao zay tarika anao fa ianao amin'izay no safidy eo mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia tsy manao teny intsony ianao tsy mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia mivoaka ianao ary lasa mivadika an'ity ehosoa zay fotsiny valiny meko anao koa mahitsy be ny teny tsisy milona intsony zao a safidinao amin'izay io zany hotoizanao ny fiarahanao amin'ny ehosoa fa nafinaritra anao a tonga any amin'ny lantilanitra ianao lasa tsy manao teny intsony noho ny amin'ny adalanao sy ny tsy fantatry izay manjoanao any ialanao ehosoa ohatra ny fitiavana vola sy ny fitiavana vady ny fitiavana rena dia zay hoe misaraka ianao sy ehosoa dia mankany amin'ny elanao farany zay fotsiny dia vita tsy lavitra mihitsy ny ela resaka efa akaiky be zao ny valiteny ary ampitiavana be tadio fa ampitiavana ny tenako anao zao a fa tsy amkatezerana no tena ampitiavana be fa ny herin'ny teny no mampaheriny ely azy miteny ty teny ty tsy azo sangina ty tsy azo anaovana hoe ao anao fanao tsika oatra mopery tsika na pastera tsisy an'izany tsy mety an'izany ty teny ty velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lely manindrona hatrany amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka tsy mety malemilemy io teny ehosoa io dia zay na tonga ny ehosoa amin'ny teny hoe teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanany fony tsy arisaina le olona tsy arisaina ny mahazo an'le teny hoe aokitsiki vavaka riavana rehetra malala ao amin'ny tompo reny le hoe teny malefaka sady tsara lahatra ny amin'ny tanany reny zany avakeo ny romanina 16-18 ao amin'ny romanina 16-18 miteny an'izany ka tsy mideko ny hoe hitabataba aminao tsy izay izy a fa ny herin'ny teny no mandefa ny teny a ary tsy azo atao kilalao le teny zany zay zany mikasikany amin'iny ka afaka ianao rehefa miaraka amin'ny ehosoa ary rehefa tianao be ehosoa ary vonona be no iara-mandeha aminy a automatika ny fialana zany fantina fahafito salama tompoko azafady tompoko mba manontany fa tsy mahafantatra afaka manontany mihitsy nizy nizaka tena lasa saina mihitsy mahainao an'izao lazainao izao ny nampianarina anay mantsy tompoko dia hoe efa nandatsaka ny rany ilay zanak'Andriamanitra dia voavonjy izao tontolo izao ary rehefa maty ony dia makany amin'ny afo fandiovana dia aveo makany an-danitra marina ve zany tompoko ary misy an'izany afo fandiovana zany ve saotra tompoko
tandemeko anao valiny zany retiretina dala daholo zany teny izy olona dala mihitsy no miteny an'izany mety ampiasaina devoly famitana fitaka daholo zany tsy miexiste ao anatin'ny soratra masina nambarany Ehosoa zany resaka zany ny nambarany Ehosoa dia zao aza manota intsony midika zany fa hoe tsisy miteny mandalova ary amin'ny afo fandiovana tsisy an'izany ary ny tenin'ny eninareo teo dia hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy nohony teo ary mbola nomenanao ny teny hoe raha minimanota isika dia fiandrasana matahotra sy fatezerana mirehitra zay andaniny fahavana afo mirehitra avy any amin'ny dada iavanga eny emelanao ho any amin'ny afo be ianao dikan'izany ka mieritreretra daholo tsika ny teny izy andao averiko amin'izay ilay teny fa tsy maintsy nandingana kely moa satria zao tsy maintsy variana daholo ny tsirey avy tena tsy mahafantatra ao izy ary lasa saina mihitsy mahainao zao lazainao zao zay mantsy tonga dia nampianarina zao rehefa nandatsaka ny rano ilay zanak'Andriamanitra dia voavony zao tontolo zao voavony zao tontolo zao izay mino azy ary ilay inoana dia Yahosoa fa tsy Jesoa tena manindry mafy mihitsy ny Elia ny inoana dia Yahosoa fa tsy Jesoa nay Jesosy satria Jesosy nay Jesoa tsy nanafaka olona tamin'ny fahotana fa mpisoloko ahy mpanimba olona mpamono olona nakany amin'ny hela amiliara izay matiny iny izay tsy ekeny lanity lanitra ntsony zany zay no mahatonga ny iraka tonga tsy azo ekena intsony ny famonoana olona fa zay teo vonono zareo any asitraponao kosa moa zay fa zay maniry ny teo vonjena manatona ny Ehosoa amin'ny alalany Elia zao hitanareo zao dia voavony zao tontolo zao ary rehefa matony dia makany amin'ny afo fandiovana fa nomeko toe tsy miexiste zany fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra dia tany dia makany amin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara Apokalipsy 21:8 Apokalipsy 21:8 fa ny usasiny tsy mino tonga avaka itsika le zay teny zay ity ny lalana andehanan'ny mpanota ity Apokalipsy fa tsy misy an'izany afo fandiovana zany zatra tena osany hoe tena mafy loatra nge zany tena zao hoe rediredina dala tena adala kosa le olona ny tenin'Andriamanitra ve miteny hoe aza manota intsony ahoana ianao mbola metraka afo fandiovana ary firon'ny sainao zany fa tsy miexiste zany ny sasany mantsy mahita le teny hoe ampandalovina amin'ny afo ny asanao resaka asa no ampandalovina any fa tsy ny olona akoriny zany hoe zahana toetra zany ny asanao na mahatra na tsy mahatra zay asa nataon'ny olona akaiky amin'ny Ehosoa sedraina zay nataonao hoe tena vonina ny ady ve anao sa tsy vonina ny ady fa tsy hoe mandalo afo fandiovana ianao tena tsy izy mihitsy zany me any aloha satria dia tena misy olona mirediredy vatany amin'ny tsy izy mihitsy Apokalipsy 21:8 fa ny usasiny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy ny mpanao mpisampy ary ny mpandainga rehetra dia anany anjarany any amin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zay ny voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy misy hoe afo fandiovana ary ny tsindriny mihitsy ny fahafatesana faharoa mihitsy ny ary io mbola io zany miandry ny fanahinao io ny maty voalohany dia le vatanao io le andefasany ila feram-pary ianao dia nasana faty le vatanao iny fa ny fahafatesana faharoa kosany ilay fanahinao no mitsipy makany amin'ny farimy rehetra afo zay ny voalaza ao fa tsy misy idirany hoe afo fandiovana zany tsy misy an'izany io ary lazainy sotra masina koa nefa dia ity Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy fa ny olona tsy masina olona tsy marina tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra ka mieritreretra daholo tsika rehetrarehetra aza mety fitana ntsony Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy ny mpakavadin'olona ny sodomita ny mpangalatra ny mpierina ny mpimamo sy ny mpanao ratsy mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany mazava io tenin'Andriamanitra io fa tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy ninonina mpanao ratsy ny mpanota ny dikan'izay tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra zany ianao io zany tsy miexiste mihitsy ny afo fandiovana tsy miexiste zay zany ny valiteny menantsika rehetra rehetra
fitaka be vavy zany. Larana fahavalo, misy miverin-dalana ve ao aminareo sa tsisy na de raha misy de inona ny antony? Misy miverin-dalana tamin'ny androny Yehosoa, ngamo tsy niverin-dalana daholo ny jiosy tafaraka tamin'ny Yehosoa, 3 nge niaraka taminy, 12 sisany tavelo, niverin-dalana sa tsy niverina zany? Niverina, ary tena amin'ny milia mihitsy no niverin-dalana. Tamin'ny andron'ny apôstôly misy niverin-dalana ve? Misy niverin-dalana. Anisan'izany Hyméneo, Alexandro ary Fileto, verin-dalana ireo, nanohitra ny teny Yehosoa, nanohitra ny Yehosoa daholo. Misy miverin-dalana ve ao aminareo amin'ny Yehosoa ao, miara-dia amin'ny Elia? Misy miverin-dalana. Rehefa nanohitra ny Yehosoa tsy tiany le hoe afaka amin'ny fahotana, fa te hilomano amin'izao tontolo izao indray izy, hiverina amin'ny adalana. Toy ny Andriamanitra hoe ny kisoa vavy efa misasa no miverina misy potaka indray, ary ny alika no miverina tamin'ny alohany. Noariny Yehosoa amin'ny alika sy ny kisoa reny, izy nanao an'izay, ary marina lisiko, ianao kosa hoe efa afaka tamin'ny fahotana, hiverina hiosina fahotana. Tovy amin'ny alika ianao, tovy amin'ny kisoa ianao, tsy izany nanohatra anareo amin'izany, fa ny soatra masina no teny izany. Andala avakeo ny baibolinareo, ao ane izany. Satria zatra efa nalohanao kosa ve mbola hoaninao? Inona zany mahasamihafa n'izany amin'ny alika tokoa? Kisoa efa avy ny sasana miverina misy potaka indray, inona tokoa mahasamihafa anao amin'ny kisoa? Feny aza miditra amin'izany, fa misy zany ka safidin'le olona ny te handeha amin'izay, dia nazy zay. Fa rehefa tsy safidinao ny handeha amin'izany, fa hitanao misy ny hatsarany Yehosoa. Amanariva nge ny olona mipetraka ato e, mipetraka tsara atao amin'ny Yehosoa. Fa rehefa tsy tian'ny olona mankany amin'ny Yehosoa no miadalany teraka hiverina ho any amin'ny devoly izy, sitrapo zany. Tianao kontra amin'ny devoly indray, sitrapo zany, dia lasa ny devoly izy. Mazava ngaman'izay. Larina fahasivy indray, miarahaba. Na diso na marina le anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy, fa aleo hiandry ny fiverenany. Fa ny maso rehetra ahita azy dia rehefa miseho izy dia milaza ny anarany. Tany dia mebe mihitsy ny amahenao izany resaka izany. Izy milaza aminao fa rehefa tonga izy amin'izany fotoana izany dia isy fotoana hibebahanao. Misy fitenenana angaha rehefa ho tonga izy ka hiverina dia afaka mibebaka intsony ianao. Fandringanana no entin'izany zanak'Andriamanitra izany rehefa tonga izy. Izay aloha dia meko anao izay. Tsy misy fafana mibebaka. Fa matoa tonga izany Elia zany dia tonga helolalana izany Yehosoa zany, fa izany ny atao Elia, ary izay ny asan'ny Elia zay. Mamerina ny fon'ny olona amin'ny dada Iava, mialohan'ny ahatongavan'ilay fanapotehana farany. Tsy izy ilay napotika farany fa Yehosoa. Ka raha ho avy Yehosoa izay ambesanareo io, izay tsy fantatrareo ny anarany, dia ho avy anapotika anareo izy fa tsisy fibebana ao ataonareo izany intsony io. Koa aloha rehefa tonga izy dia ho hitany anarany sady tsy hiteny aminao. Ianao no izy mbo hitenenany, izao raha miteny aminao Elia tsy miraharaha ianao. Tsika amin'izay ilay teny, na diso na marina ilay larana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy. Mbola diso zanjy dia mbola teny demony indray zanjy. Hoe na diso na marina ilay larana dia tsy misy olona afaka hiteny teny izy. Vao avy nianatra ilay fampianarana antsika teo. Izao ny teny zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ary izay miara-dia aminy dia tsisy manota intsony. Ary tsy misy olombelona hiteny teo amin'ity planeta tera teo ratsy ilay tsy manota intsony. Ny devoly irery ny tsy tiany izany. Ary ty teny ity dia teny demony no teny izy. Olona ampiasainy demony, devoly no miteny sy demony zany. Devoly sy demony ray ihany. No miteny izany hoe na diso na marina ilay anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao no izy na izao no izy. Tsy efa niteny ve Yehosoa hoe izao ny ahafantaranareo ny voa. Ny azo tsara dia mamovo tsara, ary ny azo ratsy mamovo ratsy. Fa tsy niteny izany anga Yehosoa aminareo, ilay zanak'Andriamanitra tena marina. Any amin'ny voany no ahafantarana fa tena izy io na tsy izy io. Ary ina izany voany izany? Tsy mahay manota intsony. Izay foana ny teny io zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ka rehefa tonga amin'izany toerana aza manota intsony izany ianao, tsy misy devoly mahay mipetraka amin'izany toerana izany.
fa ny mipetraka amin'izany toerana zany dia io Andriamanitra tompony teny io hoe aza manota intsony, ka rehefa ny olona ny tonga amin'izany toerana hoe aza manota intsony zany a, Yahosoa zany resahana zany, ary Yahosoa zo maniraka ny Eliazy fa mbola teny demony daholo tony resaka tony hoe rehefa tonga izy dia hitantsika ny ataony, iza milaza aminao fa raha tonga izy afaka mibebaka ntsony ianao. Fandringana sy fanampitena no ataony amin'izany fotoana izany, ary fanompazana ny olona ny afarimy rehetra hafa, fa tsy mbola ifampiresaka aminao sy anao tsy misy nina ataony aminao zany. Mbola fahatsoa-kevitra daholo zany rehetrarehetra zany. Noho izany ny tenin'ny Elia dia mahitsy tsara, ny azo ny voany no afantarana ny azo many eno tsy afaka etsika mihitsy ilay Matio a toko fahafiry andasy jevatsika kely Matio a toko fahafiry Matio ao amin'ny boky Matio no jevatsika aloha mikasika any amin'izay a. Matio toko fahafito a manoko amin'ny andininy dimy ambin'ny folo a ka hatrany amin'ny andininy valo ambin'ny folo. Matio 5 7, Matio 7 15 dia ny toko 15 ka hatramin'ny 18. Matio 7 15 ka hatramin'ny 18. Mitandrema ianareo fandreo vao fitaky ny mpamina ny sandoka zay mankao aminareo amin'ny fitafian'ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy, eo amin'ny voany. Ny ato amin'ny fiarahana amin'ilay zanak'Andriamanitra marina zao dia ny voany hoe tsy mahay manota intsony, noho ny amin'ilay teny hoe aza manota intsony, ary io fahotana io no mampisaraka ny olona tamin'io Andriamanitra Abrahama io. Raha hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao zany dia izao ny teny hoe aza manota intsony, satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Isia toko 5:20 Isia 59:2. Indro ny tanany avatsy fifa mahavonjy, ary ny sofiny tsy ladalovana fa mari, fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra Abrahama io tsy mihaino mpanota noviana. Zay zany ny valin'izay, ka ny afantarana zany fa tena io Andriamanitra maro io no tafaraka aminao, ny voany izy ny jirevo. Ny voany no afantaranareo anazy, ka ina le voany? Aza manota intsony. Ary ina ny asan'ilay fanahy masina? Tsy mampanota olona intsony. Ary zay ny fahamarinana zay, ary tsy misy ankoatran'izay. Manoto voaloboka mitsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ny azo tsara tsy mety mamoa voaratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamoa voatsara. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, tsy mety hifangaro io azo. Ka rehefa ny rezultat hitanao tsy manota intsony, zay le tenin'ilay Andriamanitra avo indrindra zay, ilay zanany tsiza fa Yahosoa. Zay ny fahamarinana. Hitanao izy zao, ny azo nafantaranao ny voany. Ka rehanao mbola hiandry an'izany hoe aleo rehefa tonga izy hitantsika dia voly no miteny an'izay. Ny antony, raha tonga io Yahosoa amin'izany fotoana izany, io Andriamanitra marina io, andringana izy fa tsy haiko ny mbola misy fivebahana ao ataonao. Ny fivebahana ataonao dia Elia no manao an'izay. Mamerina ny fony ray amin'ny zanany, ary ny fony zanany amin'ny ray, zao ataon'ny Elia zao ngely izy. So za miantsoantso anareo zao. Fa rehefa tonga zany Yahosoa zany, ndana vakeo tsara ny teny, fa fandringanana no ataony. Fanampitena ary tsisy resaka tsony, fanavana ny ratsy sy ny tsara no ataony amin'izany fotoana izany. Ary hitondra ny ratsy ho any amin'ny faharimy rehetra afo sy ny solofarany dia fandreo any. Hitondra ny tsara kosa izy ho any amin'ny lantilanta misy anazy. Zay ny programma an'izay. Fa ianao sy ny tranao raha mbola miandry an'izany resaka izany hoe rehefa tonga izy vao mahita an'izany, mbola fahatsoany ihany ary avinavina ny tsy fitiavanareo marina mahatonga anareo manao an'izany. Zao indray tsika toy ny manaraka numéro 9 le teo a. Rehefa tonga izy milaza ny anarany, izy ary tsy resaka aminao fa izy ary ho atsipiny any amin'ny elo ary ianao sy any amin'ny farimy rehetra hafa. Resaka aminao amin'ny ahoana? Zao amin'izao fotoana izao ny fibebahana. Fa tsy rehefa tonga izy vehitrehitra ny bebaka anao zany nge ka tsy misy tsony. Numéro 10 manaja anao. 12 taona no nampoko an'i Jesosy. Miaiky za fa manota.
ary manota za mandrak'izao ary maniry no afaka amin'ny fahotana mba hilamina ny fanahy rehefa any akoatra ka ny tiako fantatra dia vao tonga ao am-piangonanareo ve zany aho dia afaka amin'ny fahotana ka rehefa mody any an-trano dia tsy manota intsony efa nyteneniko aminao fa miankina amin'ny fitiavanao sy ny fanekenao izao teny marina izao. Fitiavana anao nge izao teny izao rehefa raisinao fitiavanao dia tena afaka mihitsy ianao eo ny eo na dia mbola ny an-tranonao azy ianao dia efa manafaka eo soa rehefa mifonao ny fitiavana ny hoe teo afaka za ny fonao mity ny fonao manakeny eo soa za teo afaka eo soa zay ihany ny andrasany dia tonga aminao ny famonjena tahaka nanaovany any Zakaiosy. Zakaiosy maniry ny famonjena niakatra eny ambony azy izy mba hitany eo soa dia ozy eo soa mantsy azy hoe anio ny tonga aminao ny famonjena Zakaiosy. Ohatr'izany koa ny ianao maniry koa anao niaraka amin'ny eo soa teo afaka ny fahotana ianao anio dia anio ihany dia misy aminao ny voninany na dia ny an-tranonao azy ianao. Fa rehefa ianao kosa moa zany ho an'izay manao toetra hafahafa hoe mitsapatsapa fa tsy tena mahafantatra ny hatsarany zany Andriamanitra manala ny fahotana zany fa mitsapatsapa dia tsisy nina ho hitanao eny andrarany ty zahatra efa ianao zavatra hafa ny tianao tongavana tsy mba le fitiavana nomeny anao no mba eritretinao hoe tena mba tinga izy matoa nidina kety hamonjy anao rehefa hafahafa ianao dia tsisy nina ho raisinao fa rehefa tena henonao zany tena zany ary minao fa tena marina zany ary teo vonjena ianao rofon'izany re olona manarivony be dehibe reo dia lazako aminao fa tena fanafahana miaraka amin'ny Ahosoa. Anio raha mino anao dia miseho ny voninatr'Andriamanitra zany foana ny teny Ahosoa zany ka rehefa mino anao fa tena mpamonjy Ahosoa anio dia anio ihany dia afaka ianao tsy miandry makaty am-piangonan'ny Ahosoa akory ny arany fa tsy maintsy makaty kosany ianao satria raha vao tsy mandeha makaty ianao oriana izay fahatsarana azonao zay fa lasany amin'ny toeran-kafa niongotra aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy nina raisinao tsony fa ny dikan'iny dia manatona aty amin'izay ianao satria mitaky batisa amin'izay orianan'izany fanekenao ny famarinana zany tsy maintsy atao batisa amin'izay ianao mba handraisanao le fanahy masina hiaranao amin'ny lalakalehanao. Zay zany ny valiteny ho an'ilay teo zany. Larana fa 1:10 izao ihany le teo ny mahalasa saina mantsy le tarihan'ny voalohany zany ty ny mahalasa saina mantsy na manao ratsy na manao ratsy ahy aza ny olona iray dia le teny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manao ratsy zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy zay aloha mbola tsy nanao an'izany hoe namono ny fahavalona izany tsy nanao an'izany tsisy an'izany mihitsy ny ato so mantsy ianao hoe ohatrany efa ndasikely hoe zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Raha vao manao ratsy any Ahosoa kosa aloha tsy hiditra amin'izany resaka raza moa zany kosiny zay hiaro ny voninahitry ny Andriamanitra ny ka raha zany ny ambanimbany sy atao tsinitsina dia tsisy miavana amin'izany kosa aloha satria izany mihitsy ny hoe fanoherana ny Ahosoa zany fa raha zavatra hafa kosany tsisy olana mihitsy fa raha vao zany Andriamanitra lehibe sy le goavana zany tokony memboninahitra zany kosa ny misy mikitikitika ary zavatra hafa ny atao amin'izany zany le aloha tsisy mandevitra amin'izany Eliasy tsy mandevitra amin'izany zany mihitsy ny azako andravana izay manao an'izany zay le hoe zay manome voninahitra dia meko voninahitra fa zay manala baraka ana kosa ataoko afa-baraka ka raha ianao zany tena hiaraka amin'ny Andriamanitra marina io dia tena mila sary-piaro aminazy ianao zay ka raha zay ihany ny azo otraka hoe tsy fanarana manohitra ny Ahosoa ino tsy mifanaraka mihitsy hatramin'ny farany zay le hoe tsy azo atao mantsy mandika ny olana ny Ahosoa io fa raha ny ankoatran'izay hoe tsisy olana mihitsy fa raha vao hoe zavatra hafany zahatra azo le ferina daholo nge zany azo atao nge mananatra tsara ny rahalahinao na ny anabavinao ny anadanao anaro izy raha manao tsy mety izy
fa tsy mila mitezitra anazy. Fa raha ohatrany koa tsy efa manao zatra mihoatra mety am'izay ka lasa makany amin'ny fanoherana ny Jehosoa, zavatra hafa am'izay zay am'izay kosa dia mahazo tezitra ianao satria efa manohitra ny tenin'ny Jehosoa azy ny dikan'izany. Zay hafa indray zay. Zay zany ny valy teny menanao hoe raha atao amin'ny Jehosoa tsy misy olona tezitezitra am'izay manday an'izany. Mety matezitra anao ilay izy fa tsy miala anao, zay fotsiny dia vita. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tezera fa aza manota. Zay ny fampianarana nazavaina am'izay rehefa nandeha nampianatra ny apôstôly, satria Jehosoa tezitra. Araka ny teniko be dia be ny fotoana nampatezitra ny Jehosoa ny aviavy ary ho aty aviavy tsy manintsy minitra dia nozonony fotsiny zao. Tezitrako tsy namokatra teo anatreny dia alany zany. Dia izay no tonga ny hoe ny fahatezerana tsy tokony misy eo amin'ny olona fa raha tezitra ianao aza manota. Ohatra bedetso ilay manao tsy mety, izany azo atao tsara mihitsy izany. Fa tsy manota ianao raha manao an'izany. Raha mananatra olona ianao tsy manota ianao, tsisy fahotana mihitsy izany. Fa ny tsy mety izany tena marina koa mantsy ilay olona resahany Jehosoa tamin'ireny fotoana ireny mbola tsisy olona tafaraka aminazy akoniny fa samy olona mpanao ratsy. Mbola vao manomboka mitoro-teny Jehosoa. Ianao mitezitezitra ny rahalana hoe fa ianao koa raha mba manao ratsy tahaka anazy, izay ny teny tiany Jehosoa tenenina nge. Aza mitsara ny rahalanao anao, aza miteny rahalanao anao, aza mitezitra amin'ny rahalanao fa tsy mety nge izany. Satria ianao koa raha mba manao tsy mety tahaka anazy. Fa rehefa tonga aty amin'ny Jehosoa amin'izay ianao olona tsy manao ratsy intsony nge ianao ety, ina moa tokony hampatezitra anao. Fa raha tezitra ianao noho ny amin'ilay tsy mety nataon'ny olona mahatonga anao tezitra, noho ny amin'ny fanaovany tsinitsiny Andriamanitra anao. Ka raha vao izay indray dia tsy mety tsy azo atao mihitsy izay. Toka fa azonao amin'izay nga man'ilay tiako tenenina teo nga fa raha somary nibana kely lavalava antsika teo. Tsy andiny fa larana faharoa ambin'ny folo mpiarabanao. Ianao milaza misy mpangalatahaka ny anaran'i Jehosoa, fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Jehosoa tsy manota ary mampanota. Fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Jehosoa tsy manota ary mampanota. Fa an'ilay mpangalatra Jehosoa kosa dia manota. Ka misy fahatsoana kely nga amin'ilay soratra eo. Ka ahoana koa izany raha mba ohatr' izany fa ilay miaraka amin'i Jesosy sandoka no mpanota fa miaraka amin'ilay tena Jesosy no tsy manota. Dia tena mampime kosa ilay izy ohatra amin'ity ampitana re hoe misy mangalatahaka anaran'i Jehosoa. Na ny anarana izy hoe indray Jehosoa dia indray Jesosy efa tsy mety mihitsy izy. Zany Jesosy zany efa tsisy tsy mahafantatra an'izany zao tontolo izao. Tany Amerika izay teo. Mbola tsy mafy noho ny Amerikanina nareo ny fanirana an'io famarinana io. Raha eto Madagasikara tsy. Fa ny Amerikanina no tena loza mihitsy ny ataony amin'ny resaka Jesosy io fa tsy te halala sy te hafantatra ary tena miady amin'ireo izy ny farany. Ento ananteny hoe zay moa nandefa sansaribasy mihitsy nampatahoriny amin'izay hoe tezitra be izy tao anatin'ilay izy dia izany ny ataon'ny zareo izany fa tsy maintsy toriana tsy maintsy ampianarana azy ny teny. Dia ry zareo tena manizigizina mihitsy fa Jesosy dia tsy maintsy ny azy Jesosy. Na mpanota io na tsy mpanota io izay miaraka aminy dia izy tsy te halala. Jesosy foana ny azy. Na mandefa toko sy andininy aminy ianao dia sady tsy mihaino izy tsy mijery. Jesosy fotsiny ny azy dia izay any hatramin'ny farany. Dia ilay Jaona 3:16 mihitsy no mihaino hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zanaka zao toy izao nomeny zanany natokana mba tsy hivezetra mino azy. Tena iny kopikole izy rehetra mihitsy. Izany hoe miafina ao anatin'ny teny izy rehetra dia mahazo manota izy izany. Fa eo fotsiny ilay zanak'Andriamanitra efa nisolovaika an'ilay fahotana dia mahazo manota izy fa tsy problème intsony. Izany nampianaran'i Jesosy anazy. Ka raha miteny hoe misy Jesosy tsara sy Jesosy ratsy, rehefa Jesosy dia samy vandana daholo. Izay ilay izy. Tiako tenenina mpanota daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa tsy misy hoe ty misy Jesosy tsara, ty misy Jesosy ratsy. Jesosy anankiray, Jesosy teto amin'ity planeta Terra ity,
nitovizanareo menakavy ary ny fampianarana tokana ny menanareo dia Jaona 3:16 mihitsy. Plus ny Jaona 1:8 nafangaronareo amin'izay reo dia io nareo fananota zay ny fampianaran'ny Jesosy ka tsy misy hoe aty amin'ny anay kosa nge Jesosy tsara aza miteniteny foana tsy isy Jesosy tsara zany. Samy ratsy daholo reo, samy nampanota anareo. Fanontaniana numéro 13 indray, ka ianao koa anie manota raha manambady? Tena tsy manota mihitsy raha manambady satria lalàny efa nomeny dada Iavata arika hatramin'ny famoronanareo olombelona zany. Rehefa niforonanareo dia dada Iavata lasy vavy namorona anazy ary avy eo dia nalaina avy eo amin'ny Adama zany ny torateza niaraka ny voalazan'ny soratra masina tany aminareo dia hoe nasiana nofo iny ary nanamboarana vehivavy an'ny Adama dia lasa hoe Aiva ny anarany. Dia nataon'ireo olombelona miteny hoe Adama sy Eva, ny anarany Adama, Aiva. Zay reo olombelona reo dia nataon'Andriamanitra hoe ary noho izany dia andaony rainy sy ny reny izy ka hiambana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa, nofo ray ihany izy roa, tsodrano be zany. Hikambana amin'ny vadiny izy, zany hoe hivady amin'ny vadiny izy ary lasa nofo ray izy roa, noho ny hoe izy hivady dia lafa nofo ray izy roa. Autorisation céleste izany, zany hoe autorisation avy any amin'ny lanitra ny lanitra ka tsy manota mihitsy ianao na manao an'izany aza. Fa fahatsoana be vava zany fisainanao zany. Ny dikan'ilay ten'Andriamanitra arika hatramin'ilay hoe rehefa mitokana hivavaka nareo roa dia aza mitambatra fandriana fa aleo misaraka mba tsy ho azo ny fakapanana nareo. Inona ny antony? Lasa hivady eo nareo dia ho adinonareo mihitsy ny fe olona mitokantena ao amin'Andriamanitra ny nareo. Ka ny dika mitokantena dia hoe aza ilengelenina zavatra hafa intsony nareo fa ianao sy ahosoarery hatramin'ny farany. Kisakany ny vadinao fa tsy fahotana velively akory ny manambady. Autorisation avy any amin'ny dada Iava mihitsy zany. Ary zay mitsipaka amin'izany indray raha lasa olona tsy izy. Voarara ny soratra masina ny mandrara olona tsy hanambady. Ianao tsy mahazo mivady amin'io, tsy azo atao zany. Fa rehefa vadiny io dia azony atao tsara mivady amin'io satria lalàna ny menana azy zany. Ka raha manambady Elia dia tsy fahotana ny Elia mihitsy zany fa autorisation. Ary zay olona mandrara n'izany indray raha lasa mpanota ny dikan'izay. Satria mena autorisation zany fanambadiana zany. Zay. Zany hoe evakeo soratra masinareo fa zay ny hoe ary noho izany ny lahy dia andaony rainy sy ny reniny ka hiaraka amin'ny vadiny izy dia lasa hikambana amin'ny vadiny izy dia lasa nofo ray izy roa satria ny vady izy roa lasa nofo ray izy. Dada Iava mihitsy nanomena zany baiko zany. Ho lavinao ara ve zany ny izy? Zay ny valiteny. Io zany tsy isy fahotana mihitsy ny amin'izany hevitra izany na ny ray. Numéro 14. Miarahaba ny tompoko. Tena faly be za maheno ny fampianaranao. Tena resy lahatra mihoatra ny 100 isan-jato na dia mbola tsy hainako aza ilay tsy mpanota satria mbola tsy tonga any aminareo za. Fa vao maly no naheno sy nahita kanefa tena mahatsiaro sambatra be za ary ho avy fa ny saiko anontaniako dia mba manao ahoana ny mikasika reny maty reny satria tena mba olona nitady an'Andriamanitra ny reniko talohan'ny nafatesany kanefa tsy nahita izy. Satria izao vao hitako hoe ity torinao ty no marina kanefa izy tsy mba naheno an'izao. Dia tsy hita tokoa moa izay atao fa saorany Yehosoa ianao no nahita fa aza eritreretina n'izay efa lasa anazy ny azy. Tsy hitanao izay omena tsiny amin'izany sady tsy hitanao izay hoe iza no diso amin'izany, tsy hita izay naovana azy. Fa ianao no misaorany Yehosoa tamin'izao fotoana izao no nandrenesanao ny Yehosoa vonjeo ny fanahinao. Satria ny fanahy tsy misy ray sy reny. Ny vatananao no misy ray sy reny fa ny fanahinao tsy misy ray sy reny. Zany navonjeo ny fanahinao. Elia tsy tonga hamonjy olona nofo fa tonga hamonjy an'ilay fanahiny. Fanahy zao ahatongavanay zao. Ndao hamonjy ny fanahy. Ndao hiaraka amin'ny Yehosoa amin'izay. Dia mirary soanao tonga soa Elia ho tonga soa aty amin'ny fanjakana masina taheno soa atao nengetsikety rehetra zany. Numéro 15. Miarahaba, tsy mihina kisoa zany ny finoanareo? Ny nonay dia Yehosoa, ary Yehosoa zany nanamboatra ny zavatra rehetra rehetra, na kisoa, na inona na inona.
hoaniny ato amin'ny ehosoany zavatra rehetrarehetra afa-tsy ny zavatra tsy tiany ihany, ny zavatra tsy hoaninay ato dia ny biby lava ary devoly reny, ny sahona satria devoly reny, ny zavatra mifandray amin'ny devoly tsisy hoaninay, fa rehefa tsy mifandray amin'ny devoly ny endrikany dia hoaninay, dia rehefa tianay koa afaka hoaninay dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa zay tianay ihany. Rehefa tianao dia hoaninao, rehefa tsy tianao dia azo hoanina. Ny tsy azo hoanina ato dia ny zavatra nokendaina, dia ny rà, ary ny zavatra naterina any amin'ny sampy izany ihany no tsy azonay hoanina. Fa ny ankoatran'izay hoaninay daholo rehefa tianay, ka amidy eny an-tsena zavana amin'izay. Izany hoe azo atao tsara mihinana kisoa, kisio ny lasan'ny soratany ato, kisoa nga mantenitenenina. Numéro 16, salama tompoko. Io Andriamanitra io dia be fitiavana sy mpamindra fo, ka amin'ny andro farany izay rehetra manatona azy dia ho raisiny daholo, fa tsy mampijalona mandringana izany izy. Mbola hevitra avy any amin'ny devoly satana ihany izany alefanao izany. Izy nampianatra anao an'izany fa tsy io Andriamanitra Abrahama io izany. Ny Andriamanitra Abrahama dia izao mihitsy ny teneniny, tsy manaiky ny fanoherana ny teniny izany izy. Ko maninona moa nariany ny Israelianina rehefa nandika ny teniny aminao? Mpamindra fo izy nga zany aminao, amin'izany hevitra izany. Izy zany nandefa ny zanak'Israely lasan-devo, raha tsy izy ihany mpamindra fo izy zany aminao amin'izany. Zay ohatsy ny valiny. Izy nandefa ny safodrano tamin'ity tany ity, raha tsy io Andriamanitra Abrahama io, mpamindra fo zany izy aminao amin'izany. Teny demono zany hoe Andriamanitra mamindra fo zany. Mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo izy, condition ka tiana azy io olona io. Ary rehefa tiana azy dia manina moa? Manaja azy tsy mankatoy ny teniny, fa tsy ianao izay sady tsy manaja anazy no tsy mankatoy ny teniny, mbola mampirafy anazy amin'ny Andriamanitra hafa. Ahoana moa izy namindra fo aminao? Ko raha tsy terenao amin'izany kosany izy. Zay nga mivaly teny amin'ilay olona hoe mamindra fo izy fa amin'ny olona izay tia azy. Dia hoe za mindra fo amin'izay tiako amindrana fo, tiana azy ny olona ino matoa amindrana fo. Rehefa tsy tiana azy ianao izy tsy hamindra fo aminao izany. Ianao izay hoe fahavalony, ahoana moa izy namindra fo aminao? Zay zany ny teny nomeny antsika aloha, fa ohatran'ny hatreo angamba ilay fanontaniana dia tsy misy tsony hoe lasa tsy havetivetika raha mbola misy efa miraika ambin'ny folo latsaka fahatelony izao dia miantsika raha mbola misy kely faraparany angaminy, fa rehefa tsy misy tsony dia zay zany. Fa dia tapitra zany ozy ny mpandefa mesazy rehetrarehetra ty hoe tsisy tsony ny mesazy fa ny farana hatreo zany ny mesazy. Mirary soantsika rehetra ho faly nandrea izany teny izany. Miala amin'ny Jesosy sy Jesoa, miala amin'ny Jésus Jizasy, mahitsy be ny teniny ely ahy. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetra ao, safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetra ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io, iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo, azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany, tsisy nataony iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny izao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalanao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe be famindram-ponga io hoe. Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo, ho an'izay tia azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalana. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalana ianao. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge, ka niendra mahita loza ka miheny. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diko mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola misy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanampiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iay avà.
tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Jehosoa ilay zokinay malalanay lay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iahava zay dia Jehosoa sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iahava, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay, ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Jehosoa no anarany. Ary vavakantsika. Saotra betsaka dadamala Iahava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'ny rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'ny rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Iahava. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iahava. Vonjeo izay rehetra efa tady ho faty, mba ho tonga soa aminao Jehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Jehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrira samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.